Voaositra ho King of Maday Nordin, voaositra ho King of Maday nandritra ny fanana deuxième match natao teny amin'ny Bataky Arivony Mamy omaly ny fiaran'entiny Nordin izay marka ho DTT. Tamin'ity fifaninanana ity moa dia feptaona 7:20 segondra no nanaovan'ny halavirana 2 metatra izay lala mahitsy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, hilaza zavatra be deabe moa isika ato anatin'ity video anankiray ity. Famelohany hilazantsika izany zavadrehetra izany dia mbola toy ny mahazatra fona abonné ny chaîne atsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany melohany irsoantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Resaka hafatra izay nataony ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no hanombohantsika indray ity video ity. Handraisana fanapahan-kevitra ireo mpiasan'ny fahasalamana tsy manana ny fitsipitondratena amin'ny mampitsabo azy raha araka ny voalaza. Handray fanapahan-kevitra manoloana ireo mpiasan'ny fahasalamana tsy manana ny fitsipitondratena amin'ny mampitsabo mendrika azy izay mampitaraina ny olona manomboka hatrany amin'ny CSBD sy ny hopitaly ary any anatin'ny birao rehetra any eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha ny nambaran'ny ministra Randriamanantany Zely Arvelony androany. Nilaza ihany koa moa ity ministry ny fahasalamam-bahoaka ity ny hoe misy ny tompon'andraikitra maneho fihetsika tsy voahevitra manoloana ny voina misy ankehitriny izay lasa manivaiva ny fahorian'ny olona. Tokony anana ny fahaizana mahatsapa ny zavatra iainan'ny olona matomiditra ho mpiasan'ny fahasalamana hoy hatrany ity ministry ny fahasalamam-bahoaka ity raha nanao izany fanambarana izany. Eo anatrehany ireo rehetra ireo dia hisy araka izany ny fandraisana fepetra na eo anivon'ny foiben'ny ministeran'ny fahasalamana izany na ny any amin'ny ireo rantsamangaika rehetra. Fa ny mikasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat 2024 any Toliara kosa zaza 12 taona ny zandriny indrindra ary 12 taona ny zokiny indrindra. Nizotra soamantsara ny fanadinana ao Toliara ny androandroany. Tamin'ny 7 ora maraina teo ny fiantsona ireo mpianatra. Tamin'io ihany koa no nanokafana ny taratasy-panadinana izay natrehiny OMC izay miara-miasa amin'ny fanaraha-maso ny fizotran'ny fanadinana. Raha ny ao amin'ny faritan'ny Toliara dia miisa 27 alina ireo nisoratra anarana, 12 taona ny zokiny ary 12 taona ny zandriny indrindra. Hentitra ny fiambelana tamin'ity indray mitoraka ity fa tsy afaka niditra tamin'ny faritan'ny foibem-panadinana ireo karazana poketra sy kitapo isan-karazany indrindra ny finday hialana amin'ny halatahaka. Zaraina sy ampahafantarina moa ny mikasika aniny baccalauréat 2024 izay any Toliara iny. Mbola resaka baccalauréat hatrany raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny rindriny Hermina Kely dia mpanalabaka 9 no nisitraka sakafo maimaimpona ao Nosy. Hizara sakafo maimaimpona ho an'ny mpiadina baccalauréat miisa 9 ao Nosy ny olona tsara sitrapo iray sy ny association des orchidées antanana Jojo. Tamin'ny 4 ora maraina izy ireo dia efa nanomboka ny fikarakarana ho an'ny androany ary nanome toko fa sakafo mafana sy ara-pahasalamana no homena ireo mpianatra hoy ny nambarany izy ireo. Izahay moa dia mankasitraka foana ho an'ireo olona izay manao asa soa ho an'ny mpiray tanindrazana indrindra manao asa soa ho an'ny mpianatra toy ity. Ho an'ny mpianatra izay hanala fanadinana baccalauréat moa dia mirary fahombiazana ho azy ireo aingane azo fahombiazana mandrakariva. Rehefa avy nilaza ny mikasika aniny asa soa ho an'ireo mpanala fanadinana baccalauréat iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny zava-misy any ivelany. Olona miisa 12 farafahakely no maty vokatry ny fianjeran'ny fiaramanidiny tafika tamina sekoly ny androany. Araka izay efa nolazaina teo moa dia olona miisa 12 farafahakely no namoyiny ainy vokatry ny fianjeran'ny fiaramanidiny tafika hanabakabaka tany Bangladesh tamina sekoly iray ao Dhaka ny androany alatsinainy 20 Jolay raha nitatitra vonjimaika navoaka ny gazety mpanjakana any Antoerana. Tamina ty fianjeran'ny fiaramanidina ity moa dia miisa 100 ireo naratra ary 3 na hiditra hopitaly. Isan'ny ireo namoyiny ainy tamin'izany ny mpanamora antsoina hoe
Islam Sagar. Fiaramanidina F7 BZI nanao fanazarantena ity tradoza ity raha ny fanazavana lasibatra tamin'izany ireo mpianatra tao amin'ny campus scolaire Milestone. Tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ny loza hatreto. Manoloana ity loza mitranga ity moa dia misaonana any Bangladesh raha mipitso talata 12 Jolay raha araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny tompona ndraiky mpanjakana any antoerana. Zavamisy any ivelany moa iny zavatra izay noresantsika iny fandeha arisika iverina kely indrainy ety a Madagasikara. Eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato moa ity zavatra izay hozarentsika ity. Ny zavamisy ankehitriny raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny Okalo dia nasina gaming zone ho an'ireo mpandeha. Nasina toeram-pilalaovana jeux vidéo ny eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ho fialan-tsasatra ho an'ireo voatonga na ho an'ireo izay vao handeha fiaramanidina. Ny gaming zone izay azo ilalaovana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato moa dia PlayStation 5 izay azo ilalaovana FC 25, Need for Speed ary misy ihany koa ny Tekken sy ny Sonic. Ampahafantarina fa memempona ny filalaovana izany gaming zone izany. Nasina anarana moa ity toeram-pilalaovana jeux vidéo eny Ivato ity dia ny gaming zone Ravinala aéroport no anarany ity toerana ity. Voaresaka moa ny mikasika teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato iny ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ilay mpilalao baolina kitra malagasy izay manana ny lazany tsy iza moa izany fa Rakola. Tazana eny fiadanana i Rakola. Hita tonga teny amin'ny brigade de recherche criminelle teny fiadanana koa i Rakola ny androany ariva. Ampitsy ahivina fa voatazona vonjimaika amponja amin'ny raha nahitana fahafatesan'olona raiky amin'ny 30 tery Amerikasinina ny vadiny. Araka izay efa nozarentsika tato anatin'ity chaîne ity tao anatin'ny video hafa moa dia niatrika fanadihadina ihany koa ny tompety tamin'ny fankalazana tsingeritaona naterahany teny Amerikasinina. Ka ny androany ihany dia tazana teny fiadanana i Rakola ilay mpilalao baolina kitra manana ny lazany. Manoloana ity olana mianjady amin'ny Rakola ity moa dia ny tonga teny fankaherezana i Andriatsima Fanevaima ka hoe izy tao amin'ny pejiny hoe Zandry Rakola Klona Razafindranaivo miaradia aminao tanteraka amin'izao fotoan-tsakotra izao. Mankahery sy manohana foana amin'ny ady atrehanao maniry mafy ny hahatongavany marina sy ny rariny. Oka tsy ho kivy engane ny herim-po ny fahendrena ary ny fahamarinana hanampy anao ary hitondra hazavana. Miaraka aminao amin'ny fahitanany marina rehetra courage lesy hoe hafatra izay nataony Andriatsima Fanevaima raha nitondra teny fankaherezana ho an'ny Rakola. Betsaka ny zavatra izay efa voalazaka tsy valamparana itsony. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy anky hiato. Zay fa tsy halavenen'ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.